Numéro 1. Tanareo! Bah ouais, je sais. Efa mandalo eto amin'ny fil d'actualité aketo foana izy ity. Fa ohatran'ny eritreritra hoe mety tsara koa raha atao vidéo réaction. Ndao hijery. Princesse indray no isafidy tovolahy ho ato ambadiky ny rideau atsika. Andeha rofataritsika iza ilay princesse mahafinaritra be. Ie, hitako foana zao hoe maneno rehefa ohatra hoe zavatra ohatran'izao aty Madagasikara dia lasa tsy maintsy misy présentateur foana. Mais bon, zay moa zany le izy. Coucou Daouli Alouin, c'est Franca Audrey. Coucou Franca Audrey. C'est ça, c'est une petite émission Love Incognito ici. Amin'ny tapany voalohany tsika ametraka fanontaniana ny princesse sika. Ok. Ils allaient narrer. Antonio. Nous Suaven, numéro 2. Nous Suaven numéro 2. Moi, je suis Jones. Moi, je suis Teddy, numéro 14. Ok, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Et moi, 24. Moi, j'ai 22. Moi, j'ai 22. Maninona koa nefa le rideau raha mba natao ngedangedy. Iny e, tsy hoe manakihana foana moa zany fa bon, sarotra manao zavatra. De Teddy. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis étudiant. Je suis aussi étudiant, mais en même temps, je travaille quand il y en a le laps du temps. Moi, je suis Alors mannequin. là, que c'est du trash. Moi, je suis étudiant. Ok. Et... Anaova fapotsara aloha ny fanontaniana va. Et pourquoi vous êtes là? Nagatia satria nahita an'ilay publication dia sady efa ela koa naniry mba tia ahita Franca. Et pour moi, numéro 2, événement Bolotini, c'est Mety zay bandy voalohany zay zao le manao le misipa hoe mitady relation matotra dia hoe nakatia satria zao. Nakatia satria c'est Minsi Angama. Donc, les listes et magnétiques, j'aimerais être un participant. Déjà, moi, je suis pas très confiant que ça, mais je suis là pour te prendre. J'ai participé vu que c'est intéressant et aussi je vois que c'est la première fois qu'il y a ça à Madrid. Mino fa nafapotsara zay fanontaniana zay Franca. Raha ohatra hoe mbola misy hafa afaka apetraka dia le tia aloha izy an-tany fa alohan'ny haingany ty rideau ty sy analanao an'ilay olona anankiray voalohany. Une dernière question. Inano Zerena Revoluania chez une femme? Bona manokana dia mijery physique. Moi, le reo amin'ny mitady relation matotra be. ohatra hoe ny bika fa eo amin'ny maso. Satria midika zavatra be da be amiko rehefa mifampijery. Ie. Maso ny ino moa zany ny filazan'izany? Varavaran'ny fanahy. Pour moi, physiquement, c'est comment dirais-je? Tarianon direct volouan. Moi, je regarde le physique, bien sûr, mais aussi au niveau visage. Nafapo ny Franca zay a? Ouais. Eto ianao dia tsy maintsy isafidy olona anankiray zay hoe sorina amin'ny ireo tovolahy ao ambadika ao ireo ka anjaranao ary ny safidy. Le bandy sérieux be teo ny alany fa sura. Tsy afaka miakatra kely. Miakatra kely ahoana moa zany? Numéro 2. Numéro 2. Tena natongavana taty moa le ilalao hoe dia tsy maintsy misy ohatr'izay foana rehefa milalao fa déçu kely ihany raha hoe côté an'le hoe lalao zany. Moa le concurrent koa pogosy be ry salady. Nanahoana? Taitra ihany ianao nahita anazy? Franca gentil be. Tsy mba hoe tsy taitra mihitsy. Netiny. Finaritra be satria zavatra mbola tsy dia fahita firy teto amintsika dia merci beaucoup an'le réalisateur sy ny podcast
dia misaotra betsaka fa nafinaritra no miparticiper tamin'ilay lalao. Ok, épisode 2. C'est un épisode 2. Hitantsika amin'izao fa efa miakatra ambonimbony le rideau. Somary efa hita ny tongony. Omentsika amin'ny franka indray fitenenana ametrahanao an'ireo fanontaniana. Tsara kiraro be daholo ry zalahy zany. Fa inona koa ty... Izay mbola tiana mapetraka rehetrarehetra. Ndao ary. Avec quelle question hoe inona miattirer anareo kokoa chez une femme? Fatinafapo kelena. Ho anahy manokana ny matiry anahy amin'ny vehivavy dia voalohany indrindra ny condition physique. Somary hoe kelikely andila dia avy eo ny visage. Déjà, pour moi, c'est physique, ça compte beaucoup parce que voilà, ça compte beaucoup pour moi en fait, et niveau comportement aussi. Voilà. Le physique, oui. Zany hoe ny lehilahy zany rehefa mijery vehivavy dia ny endrika ivelany foana. Fa tsisy hoe ohatrany hoe mba zavatra profond. Ny vehivavy inge tia zavatra profond mba miresadresaka hoe ny anahy na dia hoe fizika ihany ary fa ny anahy ilay toetrany mihitsy ny tiako fa anona dia eny mba mety nahazo point lisany raha nanao ohatr'izay. Mais j'appuie surtout sur le caractère. Ay, iny zany zao misy miteny. Fanontaniana manaraka franka. Et c'est comment votre style? J'aime bien les swag. Ouais. Moi, je suis plutôt classe, oversize et tout là. Plutôt classe, voilà. Une meuf stylée, genre à la base, qui aime se mettre à la mode, quoi, qui soit à l'aise dans ses vêtements et tout ça. Sirto nani relation anareo artjandrindra? Relation artjandrindra, quel temps? Ino any le raison lava indrindra? Pour moi, c'est 2 ans. Ino a? Le mien, c'est 1 an. Ouais! Marina! Mitady relation matitra mihitsy le bandy voalohany. Ie, efa voadona. Mba tantarao kely aloha. Nampirafy le sipa. J'étais dans la dépression pendant un certain temps en fait. Pas de relation match, voilà, et elle m'a quitté quoi. Elle a vu quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est que on pouvait pas s'entendre déjà. Et aussi, on se disputait souvent. Et on s'est dit que c'était pas bien. Donc, on a dû se quitter quoi. Satria sy ny teny mihitsy zany hoe napaty. Enzana koa izay fanontanianao izay ry franka manitikitika any anaty fo manontolo any. Nareo ve tsy mivoakaly? Mbola tsy ary ny vocal mihitsy. Tena bandy matitra be. Moi aussi, Tsy lasy lava tsy mivoakaly. Je suis pas trop dans ce vibe là. Oui, bien sûr. Tena io bandy fahatelo io ny vidin'ity sipy. Vous êtes plutôt coup d'un soir ou une histoire sans fin? Moi, je n'aime pas les coups d'un soir. Mais ça dépend de la situation. Déjà, j'essaie de te connaître. Et puis, ça dépend, quoi. Mais je suis d'habitude histoire sans fin, voilà. Pour un coup d'un soir, je suis pas tellement ça, mais j'essaie de prendre les réseaux de la personne et je lui parle après. Ok. On verra si ça marche ou pas. Bon. Ifidy amin'izay ve zany sa mbola antany? Fapohanao izay fanontaniana izay. Eny ary. Hisafidy olona anankiray indray ianao franka amin'izao hoe sorona misy 3 lahy. C'est dur. Sa mbola misy fanontaniana kely fanampiny? Aloha fa manjary sisa petraka amin'ny rivavy indray. Omenanao ary ny safidy. Za mieritreritra hoe le bandy voalohany iny alany zao. Le manao maintimainty io. Tena sura 100%. Safidy malalaka io. Mbola tsy nijery an'ity mihitsy fa zao mihitsy avy nijery an'ito. Numéro 1. Tanareo! Bah ouais, je sais. Iny le tovolahy. Mahafinaritra le izy sady androany koa vao lalao kita. Diry kosa kai bogos be sady footballeur. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi. Normal le izy satria tsy moramora. C'est pas contre toi, mais fa le feoanao tsy de mikolla loatra amin'le tarehanao. Le misafidy amin'le sambyzay eo. Mo le izy koa tongotra sy feo aloha ny hainy voalohany moa zany dia
Milay le là, milay là. Milay là. Courage, courage, fa mbola misy babobaka any. Épisode 3. Tonga eto amin'ny dingana manaraka tsika sady dingana farany mino. Nareo ve mivavaka? Oui, je suis même évangélique, j'y vais souvent avec le Messenger, et je suis croyant, t'inquiète. Ok. Oui, yes. Chrétien là. Et pourquoi cette question? Sachi ou manir au mariage de Naro? Pourquoi pas, c'est intéressant. Bien évidemment. Bien évidemment que... Pour la famille et voilà. Ok. Et vous voulez avoir combien d'enfants? Là, moi, j'aimerais avoir 3 à 4 à peu près. Moi, je voudrais avoir 2. Une fille et un garçon. Écoute, ça le fait. Mbola afaka pitsika nge rehefa tena miaraka tsika. Arakaraky ny aina ihany io. Tsy Fanontaniana fahaiza-tsaina manaraka kely rehefa miteny frankay. Dernière question, angambany hoe mba refelatra kely za mba hitadianako anao. Si jamais tu vas choisir, tu vas pas être déçu. Déjà, moi, je suis très, disons, mature en Déjà, moi, je suis très BG. amour, tu vois, relationnel. Puis, ça fait longtemps que je t'ai vu avec toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, je veux voir. Et je vais t'avoir peut-être, je sais pas, je suis pas confiant. Et voilà, j'aimerais t'avoir comme voilà. Par rapport à ça, je suis pas tellement, comment dire, je suis pas tellement en amour, mais je sais que tu pourrais bien sûr m'aider à trouver l'amour à nouveau et j'espère que tu choisiras. Afaka jerena ve ny tananareo? Afaka jerena ve ho ny tananareo amin'ny rahalahy? Sao dia misy peratra. Là, moi, je t'explique, c'est que Pitch a tout mais je suis pas en relation. Raha malotoloto koa ny tanana tonga. Voilà, j'ai pas une femme, t'inquiète. Non, je vais enlever. Là, ça te va. Tena nitsoa mihitsy le izy fa Non, tena non, je suis pas avec quelqu'un. T'inquiète. tena efa vonona le lehilahy namantsika anankiray ato Franka. Fa na izany ato izany ary nareo amin'ny rahalahy sao dia mba manana fanontaniana koa nefany ho apetraka amin'ny Franka. Ouais, moi j'ai une question pour toi. Genre, c'est comment ton style de mec? Merci pour la question. J'ai pas trop de style. D'accord. Merci d'avoir. Ye tsy style fa hoe tokony mba misy critère. T'es quel genre de fille? Genre, t'aimes bien sortir en boîte, faire la fête et tout ça? Ou t'aimes plutôt rester chez toi et lire des livres et tout ça? Sortir. Avant, oui, j'aimais beaucoup sortir en boîte, mais plus maintenant. Et quoi d'autre? Je suis un peu timide, on va dire. Oui. Eny ary mino aho fa afa-po tsara i Franka, afa-po tsara koa nareo amin'ny rahalahy dia omentsika amin'ny Franka amin'izay ny safidy farany hoe iza ilay olona hoe sorona. Za mieritreritra hoe le bandy fotsifotsy io no fidiny farany fa bon ohatrany hoe mahita hoe rehefa miteny io bandy io dia ohatrany anona fa hitantsika eo. On verra ho mivazà. Le bandy voalohany io zao ny alana. C'est pas contre toi? Ouais. Déjà, j'aime beaucoup votre style vestimentaire. Il n'y a rien à dire. C'est carré. Mais ça a piqué. Ça, piqué, c'est non? Iris. Ouais, pourquoi pas. Voilà, ouais, je suis crevé. Changemachana ilaza fajikwe jikwe jikwe watuzana kana favorite now avec now. Voilà.
kay olona mana-talenta be ny ao ambadika eo ko menamena trotro izany. Za miteny fa io bandy io novidiny. Nareo efa falifaly izy rehefa io bandy io. Ok, merci quand même. Manasanao ary isafidy izay hiala. Angena mameky hijery épisode manaraka e. Salasala be Le anao. fotsifotsy io antiny. Tsy mety ngaha izy io. Mety koa. Aiza dia lasanao daholo mibadoka Hita. tanàna. Fa mety ihany zany e. Ok, je vais le donner. Ah, Tsy tadidiko izy moa anarany. Isa Tedy. Tedy no miaro. Iso tamin'iny. Tena leo kosa numéro 1 kosa e. Antsy za tsy hoe ratsaina fa leo le numéro 1. Le numéro 1 aloha zany ny hitako hoe efa linalina tamin'ny zavatra resaka ohatry. épisode final. Christiane anarako. Tsy nampoziko. Aiza Franca Audrey? Aiza Franca Audrey? Tonga eto amin'le Ela be fa manina koa nefa nasina zany. miramirana ihany nefa na izany ary dia manasa anao Franca hitsangana anainga ny rideau dia hijery siakan'ilay olona safidinao. Manasanao hitsangana. Coucou. Alohantsika miara-manainga anazy. Ah, je te connais toi. Ouais, les dieux. Je m'appelle Jones, je viens d'ici de Tanarive, mais en même temps, je viens aussi d'Ambatondrazak. Je suis mannequin. Fa mifankafantatra ka zareo so dia mba namboamboarina kosy. Eny e, mifankafantatra tare zany zareo e. Fa normal ihany izao zany amin'izao andron'ny tambazotra zao e. Tena leko indray le bandy voalohany. Za tsy hoe anina. Fa le ry zao ohatrany hoe mba On va faire connaissance puis d'abord et on verra la suite. Efa tsy voatery miaraka zany. Zay tsy manaiky fa tsy maintsy miaraka. Bon. Aleo mba jerena kely ny profil andreny miviany tena niaraka ve zareo? Ie. Milaika. Ny hitako fotsiny zao hoe ohatrany hoe mba tokony hoe atao bobabobaka ihany le bandy. Dia amin'izay mba matsiritsiry tsara. Fa yeah. Anisan'ny format mba mahafinaritra koa moa ireny misy efa mpanao any ivelany fa tsara koa mba entin'ireo tamin'ny tanàna satria mba diversifier zany ny content zany eto amin'ny tanàna dia mahafinaritra be. Dia merci an'ny dia broadcast nanao an'iny zay moa zany vao nijery satria tsisy fotoana foana isaka mahita an'ilay zao amin'ny fil d'actu fa malaza be ilay izy dia mahafinaritra iny mazotoa any amin'ny review manaraka indray.